Valoety sy ireo tapitrisy ireo trangana tazomoka teto Madagasikara ary olona 700 no namony ainy. Vokatry ny tazomoka teto amintsika ny taona 2024 manana tahambony indrindra amin'ny tranga tazomoka eto Madagasikara ny distrikan'i Kiongo manaraka azy ny faritry fitovinany tanjona ny anamafisana ny ady amin'ny tazomoka izay aretina mamony ny akamaroany ireo reny mitondra voka sy ireo zazalatsaka ny 5 taona. Ao anatin'izay moa ny tazomoka raha nitaremarika aloha no asiana resaka betsaka aloha ny marary tratran'izay aretina zay ary misy koa moa zany ny olona maty fa ny fahazahoantsika ny fitaovana androany dia antoka lehibe ahafahantsika mampidina ny tahan'ny olona tratran'izany aretina zany eto Madagasikara. Distrika tena mbola tratra aloha amin'izao ny distrikan'ny Kongo ny any amin'ny faritra fitovinany koa Menabe izay mbola ahitana tahan'olona be zany izay aretina zay. Eto moa zany ny ministera fahasalamana anaramaso akaiky ny fitsinjarana ireo fitaovana ireo mba tena hoe ho tonga amin'ny olona bénéficiaire tena hoe tokony sitraka an'izany fitaovana rehetrarehetra zay voalazantsika teo zay. Ho fanohanana ny Madagasikara amin'ny sehatra ny fahasalamana dia nanolotra famatsim-bola mitentina 430 faingo 3 tapitrisa dolara manomboka amin'ny titanty hatramin'ny taona 2024 ny gouvernement américaine. Ankoatr'izay ilay misy odimoka miisa 5,690 sy 7,7 mitentina 2 tapitrisa dolara no zaraina manomboka amin'ny ity volana jolay hatramin'ny tapaky ny volana oktobra eo anivon'ny distrika miisa 320 sy pahasalamana miisa 220 sy 190 laboratoire miisa 320 sy 570 sy 7 no nahazo fitaovana ara-pitsaboana izay mitentina 7,6 dolara. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaovana fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, fitaovana fitiliana, kojakoja laboratoire, fitaovana mitahiry hafanana ary rafitra fanaraha-maso numerika, tsy asa fanasoavana fa fiara-miasa stratégique ny fanohanan'ny États-Unis any Madagasikara ho ny prakitra raha Amerikana Steve Brunmer izay nanamafy fa anampiana ny Madagasikara anana rafitra ara-pahasalamana matanjaka sy havita tena bebe kokoa. Tamin'ilay tena ataoko teo ao anatin'ilay tetikasa sy diplomasia mahakasika ny fahasalamana maneran-tany ho an'ny Donald Trump mivokasika ihany koa amin'ilay hoe America First dia ny tanjona voalohany indrindra aloha dia ny tsy hatongavany ambana ara-pahasalamana avy amin'ny aretina findra amely ireo fianakaviana Amerikana any atoerana. Mba ahafahana tonga amin'izay dia tsy maintsy misy izany ny fiarovana sy fiara-miasa ireo firenena hafa rehetra hatongavana amin'izay fiarovana zay tsy paritany mihoatra ny firenena rehetra sy hatongavany any amin'ny firenena Amerikana ihany koa ary iray amin'ireo aretina ilana fiarovana ireo ny ady amin'ny tazomoka sy fanohanana ny rafi-pahasalamana matanjaka satria rehefa matanjaka araka ny lazaiko teo ny fiarahamonina malagasy eto dia matanjaka ihany koa ny fiarahamonina maneran-tany. Tanjona amin'izao fanolorana fitaovana izao ny anaramaso faran'izay aingana ireo valanaretina mety iseho toy ny tazomoka, ny nendra-drajako na ny mpox, ny peste, ny aromontana, ny lefakozatra sy ny maro hafa. Ankoatr'izay famatsim-bola mihoatra ny 3 dolara no hividianana sy ametrahana ary andohavana sara-pampiasana internet mandritra ny herintaona. Apetraka eo amin'ireo distrika 330 lahara-pameana sy ny fitalahavam-paritra ara-pahasalamana manerana ny Madagasikara ireo fitaovandreo ahafahan'ireo mpiasan'ny fahasalamana any amin'ireo toerana lavitra sy saro-dalana andefa angon-kevitra ara-pahasalamana aingana makany amin'ireo tompon'andraikitra mpanapa-kevitra any amin'ny Vohibe. Anampy amin'ny fandraisana fepetra aingana sy voarindra kokoa izany rehefa misy valanaretina ny Momentum Country and Global Leadership izay vatsiany gouvernementa Amerikana vola no anatanteraka ity tetikasa ity.